amin'ny fifaliana lehibe indray no ansosoana tokatantsika ny amin'ny jinetia tonga ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahushua TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahushua TV Yahushua TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yahushua TV chinois. Reo moa zany ny langy azorana dia malagasy moa samy ao amin'ny Yahushua TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Avetantsika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Andramariava ho voninahitry ny ranomasina iariva afaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamarina fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Io izao teny izao dadamala iaiava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny lazao ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadambala iaiava aho amin'ny anaranao Yahushua naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambasadaran'i Yahushua Eliana no mandroso tokatantsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantena petraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dia zany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany izay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no efa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy fa ny président république raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneran-kolona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany nefa mahitsy be ny teniko andravan'izany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipinin'ny eny amielo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any nefa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay natsipiny rentany amielo zay.
de tsy teny hoe tara kosa tara loatra natongavanao tsisy tara zany normal biana ny fahatongavan'ely azy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona amin'ny teny zany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any amponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any amponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy maninona fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny ely hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo ny mbola misy saina no le jizasy nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sazy zany hoe ahoana tokoa hoe ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy fa mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novinovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany ankely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany angety sary ty tsy mba Andriamanitra zany amina fa devolo manao zany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny te Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devolo zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devolo io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehany feon-demony teny izy zao tsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratra ny olona dia melohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa izy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsan'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devolo ny fanena taminareo alay tomponareo tena devolo akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Aloha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanamerika anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa za koa tsy manamerika anao zay le hoe le famindram-polo mandeha voalohany dia izy hoe za koa tsy manamerika anao ary eo aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toyny le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony zay zany notoy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko izao aza manota intsony ianao zay ny voalazany teny marina zany zay zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony aneny Jesosy kosa dia manotafoana fa rehefa avy eo mifona indray dia manontay ihany dia mifona jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io va ny teny ny devolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony dia dinio zay miaraka aminao zany manao ko izy le miaraka aminao eny izy zay natsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray ndray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5 Jaona 5:14 rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo teny faharonina voaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo zao ny voalazany soratra masina aty hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io tsy manao ratsy intsony nao tsika aloha itsan'ny teny manaraka indray tsika aloha roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany vaketsika indray ny Jaona voalohany dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy ao amin'ny andiny fahavalo ato daholo Jesosy no miafina ty ny fefenan Jesosy ty Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy Jesosy Jesoa ity ny afenany Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika zay zany aloha zany ny teny voalohany zay hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra zay dia toy izao kany raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatsika dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatsika tazomin'ny Amerikanina io frantsay ny anglisy ny alemaina malagasy ny afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazan'io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly Jona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jona zao tsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jona zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jona indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jona amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo Jona na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Iava. Tahaka ny Eliasy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao. Fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany Jona zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika le fandehan'ilay teny azy. Inakena tonga ny Jona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay aty amin'ny 9 sy ny 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehovah zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra jevantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Loatra revantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga namiteny hoe tandremy ianao tsy misy Jona ny teny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigianao mahatonga anao miteniteny foana ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io, ianao no tenao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur. Tena tsy mafy zany. Any raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy hoe verinareo fa faly aminareo Andriamanitra tompony fampianarana io.
izy very miteny hoe aza manota entsony de nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy ny zany nareo ny te araka am'le andriamanitra tsy izy nareo any de ny famarina le andriamanitra kosa ny potipotenareo iza mampanaonao an'izany kosany ianao daoary jona voalohany toko voalohany andiny favalo ko raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny eosoa anao de mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny eosoa no miteny hoe za tonko tsy mpanota intsony de mpandainga ary mpamita tena zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jeso tsy haiko moa fazan'ireo azy Jésus Jesus niteny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'le izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'le tena le zanaky ny avy nareo fa pitsiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pitsiloko tsy niantony atao amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tete kory ny ary ny tongotro io toizatsika am'izay ny andin'ny fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena ta de mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho any eosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany de ho any eosoa velona ho any eosoa miara-mipetraka amin'ny eosoa miaina ho any eosoa eosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny eosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika de mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny eosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota de mpandainga ianao any am' Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany ao am' Jesoa tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany zay ny dikan'izany de itoy am'izay ary io teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notoizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitoizany ry am' toko fahatelo am'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny toko fahatelo de ao amin'ny andin'ny fahefatra am'izay no jerevantsika andin'ny fahefatra Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny eosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota de efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofona efa nandika ny teny eosoa ianao de efa mpanota ianao zay zay mahatonga ny vavany tsy afaka ny fahotana andin'ny fadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany ny tonga ao aminy de tsy misy ota mihitsy ny ao aminy de toy izy am'izay ary ny andin'ny fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany ny tafaraka amin'ny eosoa de tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorinan'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andin'ny fahavalo de nitsindriny am'izay ny teniny fa rehefa tonga atao amin'ny eosoa kosa nareo de tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola sy tonga ao amin'ny eosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga atao amin'ny eosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny iny Jesoa iny mandainga io adalanao zay te hiaraka am'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hely adalana ianao raha mbola hiaraka am'izany ianao safidinao moa inoko raha tsy oenga amin'y hoe miara-mila ny devolotiko ianao de naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normal mailo ny hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony satria mioko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io hoe toetsika eo amin'ny andin'ny fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io eosoa io de tsy manota intsonina izy
fa izay rehetra manota ozy izy ao nitenin'ny Jaona amizay de sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy de tsy zanak'Andriamanitra, Jesoa de tsy zanak'Andriamanitra maro, tsy izy io. Mpisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona reo mipetraka ato anatin'ny fahotana, tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalak'alena. Toizatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo de aleo Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany. 9:7 hatramy vakitsika. Aleo 9:5 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala amin'ny fahotana. Zay manota am'izay izy Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Milaza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompon'ny olona ianao. Milaza ianao fa mpanota ny olona ary amporisino ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ity. Miendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavo. Lao avaketsika indray ny teniny 9:7. Ty le nitenen'ny apôstôly Jaona ihany. Ovalina le Jaona voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Eo ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay mpisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona ozy izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony. Fa izay nateraka ny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa fanomeko tarihan'ny voavona nomboka ny fandarana. Ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrian'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany 5:5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:9 Jaona voalohany 5:18 ty indraingy ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriany Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona kory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy izy satria tena ny teny mihitsimihitsiny. Ty ndray fa naporofona manaraka. Mbola Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasihana mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io. Izay nateraka io Andriamanitra io. Matoa zany ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao. Zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19. Hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy Jésus Jesus-nao io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra l'unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ao ny teny io. Nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambony ity tany ity. Matinareo ohatran'ny amin'ny malagasy rehetra rehetra.
nampidirinareo zavadosany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy, izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo be le sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka meny adala mandrosika voe. Toy antsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny misy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa e, manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany. Izany nampianaran'i Jesoa anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ingeny teny izy. Dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo ny tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina ny endrika andrianareo. Ny teny demony ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary izany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jésus hoe aiza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafon'ny zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany. Ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpitsoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Izany ny faratsianareo. Andininy 420 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota. Ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso, mifona indray rafakapitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Izany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io. Ianao mihitsy izany voateny izany. Ianao izay mijery sy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny e. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Jehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony dia anatona aty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka aty. Dia avitra ianao izay. Tsy mamono anao ty teny ity. Fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakianao anao ty dia izao teny henonao izao na ho tapenanao aza ny sofinao na hisitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy, mamono anao foana ty teny ity. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina ingety e. Ao anatin'ny baiboly ingety e. Daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra ny liota intsony, tsy misy fanatitra ho anao intsony. Dia mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindrampo io. Dia ny aoriana izay tenin'ny famindrampo izay ohatra nataon'i Jehosoa hoe za tsy manameloko intsony, na hoe natao batisa tao amin'ny Jehosoa anao dia afaka, izay le tena izy izay. Dia izy amin'izay ilay zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra no liota intsony fa fiandrasana mahatahotra ao 7:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao. Izay le hoe niaza mba maty ianao e. Ho hitantsika eo ny toyny nefa ny teny izao mbola velona izao dia efa mandeha ny fahamaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany intsony izao e. Tadidio zany. Andro ny fahamaliana izao. Efa tapitra teo ny andro ny fangina. Andro ny fahamaliana izao. Izay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany. Nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra. Tsy misy hafamaina zany intsony izao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena izany hoe miala maina izany. Nanao kasiparana ny teniny. Izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy manino, tsisy an'izany fa amaha-olombelona anao mikomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra mikomprendre anao? Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny safidrano. Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao. Raha ny komprendre izy tsy nataony maty ianao. Ary raha ny komprendre izy tsy natsipiny amin'ny helo ny olona. Ary raha ny komprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana na niverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana.
tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ilay atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty any ny fantany aza manota intsony zay niteneny dia tazoma rehefa teo any aminy. Izy koa ngeny tompony lanitra eo ka tsy anao nitsotsotso makany. Efa niteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ndika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48. Aoko tanteraka ianareo. Aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izy nareo mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ianareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao aoka ianao tanteraka. Atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy. Madio zany eritreritranao. Voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Yehosoa reherery ny zavatra rehetra momba n'izany Elia zany. Donc efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreo any angambany izy. Jevantsika Hébreo tsy hoe mainka fanirany Yehosoa zay manady. Izay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika manomboka amin'ny andiny faraka ambin'ny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty. Enina ambin'ny folo. 16-17. Aloha vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 11. Hébreo 9. Dia manomboka andiny faha raika ambin'ny folo. Fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Yehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjan'akoho fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavenom-batotrony vavy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa zay nanatitra ny tena tsy manatsinoan'Andriamanitra tamin'ny alalany fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tomba tany amin'ny 15 fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana. Izay ilay tena nandatsaka ny rany. Izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany. Zao toriny Elia zao. Tsy azo ovaina koa izay anaran'izay satria tsy misy anarana hafa nomenan'ny olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay. Ary Yehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa zay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala atao. Rehefa te hitsipy any amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary ianao tsy havita hanova-palitao fotsiny eo ary Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka manova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Yehosoa
ary andao hiaraka amin'ny Eliazy ho hitanareo maso mpanavitra zany Eliazy zany, mpamonjy zany, ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany, tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Eliazy ao. Zay koa ny asany hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandrea zany teny zany. Mialamy Jesosy sy Jesoa, mialamy Jesosy tsy zasy, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho, safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny elo nareo dia mipetraho. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io, iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, laingy zany, tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra lanitra zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialamy Jesosy, mialamy Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manaraha ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetra rehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetra rehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zana ary. Tonga ny fanapiten'ny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahva zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahva, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo rehetra rehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ary hivavakitsika. Saotra betsaka dadamala Yahva. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahva. Mamalia hivavaka ianao, voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahva. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra no mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraso tsira samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika manaraka indray. Fiarahana.